aretina mahazo ny biby fiompy, omby sy ondry amanosy amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ny fièvre de la vallée du Rift. Tazo fahafahananaka ao akibon'ireo biby ireo ary mitarika hatrany amin'ny fahafatesany no fitrangany ity aretina ity. Faritra telo eto Madagasikara no efa ahitana ity fièvre de la vallée du Rift ity, dia ny faritra Diana, Boeny ary Vadivavy-Fitovinany izay tena ahitana tranga betsaka amin'izao fotoana izao. Taremarika mahakasika an'izay dia mitranga voamarina aloha zany sy voapita ho an'ireo faritra voatanisy ireo dia eo amin'ny 1,790 eo ny cas confirmé mahakasika an'izay fièvre de la vallée du Rift zay. Koa ny antony moa dia amin'ny alalan'ny kaikitry moka sy ny izay ateraky ny amandona sy ny lobolobo moa zany no ifindrany zany valinaretina fièvre de la vallée du Rift zay. Anisan'io ny petit ruminant sy ny omby mitambatra ary 624 ny fitambarany maty maladie virale ny FVR dia tsy misy traitement spécifique azo atao aminy fa tsy maintsy ilay antsoina hoe traitement symptomatique zany akoatran'ireo fitandremana maro isan-karazany no ataon'ireo médecin vétérinaire misehatra amin'ny lafin'ny fahasalaman'ny biby zay dia voavoaka moa ny confirmation mahakasika an'io dia efa misy karazana fanafody nalefa any fotony eo le fanafody fanampianany mpiompy mba hialana amin'izay kaikitry moka sy fifindran'ilay tsimikaretina zay, fa eo ihany koa ireo fanafody izay atao mba anaovana an'ilay traitement symptomatique. Rehefa voamarina fa misy tranga mampiaya na mampiseho soritra retina mety misy ifandraisana na misy itoviana amin'ilay fièvre de la vallée du Rift dia tsy miroso any amin'ny famonoana n'ireny omby ireny avy hatrany mba hialana amin'ny fisorohana mahafaty antoka ary économique eo anivon'ny mpiompy indrindrandrindra satria araka ny ambara ombenombeno moa izy dia rehefa mampiseho an'ilay soritra retina dia misy fitsaboana azo atao tsara amin'ilay biby fa ny fanavahana n'ilay biby voamarina fa misy soritra retina famerenana an'izany any amin'ny tompony ary fanokanana n'iny biby iny rehefa tonga any amin'ilay tompony no atao sy ny fitsaboana azy mba ahafana mamerina n'ilay biby ao anatin'ny toe-pahasalamana mety tsara ho azo amidy sy azo avarotra indray. Efa misy arak'izany ny fipetra noraisin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono manoloana ity aretina ity. Ny fipetra efa noraisin'ny tetan'ivy ministera moa voalohany indrindra dia ny fanentanana an'ireo mpiompy sy ny mpanjifa mba hanao an'ireo fitandremana rehetra sy andray ny fipetra rehetra mba hanakanana ny fipartanja ny valanaretina fièvre de la vallée du Rift zay. Anisan'izay voalohany indrindra ny ady atao amin'ny kaikitry moka izay io no miantoka amin'ny ampahany betsaka indrindra ny fifindrany zay tsimikaretina FVR zay amin'ny alalan'ny fanentanana fanesorana an'ireo lobolobo, ny fanotofana an'ireo rano miandrona, eo ihany koa ny fambolena an'ireo karazana zava-maniry tsy dia mety loatra moka ny fiarahamonina aminy. Ny akoatr'izay moa zany dia ny fidinana ifotony sy ny fandraisana an'ireo fipetra administratif izay fiaraha-miasa amin'ny avy eo anivon'ny faritra sy ny préfecture ho an'izay région voakasika dia ny famoahana an'ireo didim-pitondrana régional izay mandrara ny fivezivezen'ny omby ho an'ireo faritra voamarina zany dia tsy azo atao ny mandefa n'ireny omby ireny mivoaka amin'ny faritra. Ny tanjona dia tsy ny anao fairano faritra anankiray ohatra na koa hoe anafay ara-économique n'ireo mpiompy any amin'izay zone misy an'ilay tsimikaretina fièvre de la vallée du Rift fa azo atao localiser tsara ny famerana ny fivezivezen'ny biby na eo au niveau en district io na au niveau na commune voafaritra mazava tsara mba ahafana tsy manasazy an'ireo mpiompy hafa zay tsy mbola misy an'izay tsimikaretina zay na dia ao anatin'ilay faritra efa voamarina fa misy an'izay aloha mahakasika ny fivezivezeny. Tsy maintsy nandray fipetra no anivon'ny fitondram-panjakana ny anentana
an'ireo mpanafatra vaksina mba hampiditra an'izany eto amin'ny tany firenetsika ary anentana ihany koa an'ireo piopy mba hanao acquisition an'izany vaccin zany. Ary an'ireo faritra tena voakasika moa raha ny toromarika azonay dia omena an'ireo vaccine ireo mba hafana manatanteraka an'ilay antsoina hoe vaccination analo na ny fanaovana vaccine an'ireo biby rehetra manodidina an'izay faritra efa voa satria fatatsika tsara fa ny vaccine dia tsy natao hitsaboana fa natao hisoroana. Dia mba hofanohanana an'ireo piopy dia tokony tsy hovidim-bola aloha le izy amin'ny voalohan'izao fa kosa satria ady mitohy le izy amin'ny maladie cyclique anazy fa ny tanana indray no atao aorinan'ny fandalovan'izao valanaretina zao an'ireo piopy rehetra mba hizatra sy hanana fahazarana fanaovana an'izay vaccine zay. Voaresaka ao anatin'ity ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina ary ady ihany koa atao amin'ny tsy fandriampahalemana ny fanaraha-maso ny fivezivezeny ny omby sy ny ondra manosy ary ireo biby fiompy hafa ihany koa. Ny ministère misahana fambolena sy ny fiompiana aronjona dia nahazo fankatoavana ny anaovana an'ilay firosona amin'izay na dia mbola firosona andrana moa ny fitenay anazy amin'izany fanaovana amin'izay an'ilay traçabilité sy identification électronique des animaux ruminants any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ny faritra voakasika amin'izany moa dia ny faritra Androy sy Anosy anaovana an'izay fanandramana voalohan'izay mampiasa an'ilay teknôlôjia karazany anankiroa fa indrindrandrindra ny boucle lecture électronique infalsifiable.